2020 tsy mbola nisy taona toy ny 2020 angamba satria tsy firenena vitsivitsy fotsiny ihany no nahatsapa ny fiantraikany COVID-19 fa ny firenena rehetra eran'izao tontolo izao niova tanteraka ny fiainantsika tamin'ny fanombohan'ny fihiboana. Maro no very asa, maro no sahirana ary betsaka ihany koa ny orinasa izay nakatona. Raha jerena ny zava-nisy tamin'ny taona lasa dia mety mahakivy ihany. Fa izao ry namako, matoa mbola manana fofonaina ianao, matoa mbola afaka mijery ity video ity amin'izao taona vaovao izao, dia mbola manana planina ho an'ny fiainanao Andriamanitra. Nefa mindrampon'Andriamanitra no ahafahanao mahita ity andro vaovao ity. Mety misy amintsika kivy, mety misy amintsika ketraka, ary mety misy ihany koa izay nandalo olana be dia be tamin'ny taona lasa. Fa lazaiko aminao fa misy antony matoa ianao nahatratra izao taona vaovao izao. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany dia namponeniny ambonin'ny tany rehetra, ary efa notendreny ny fotoan'andro sy ny faritry ny fonenany mba hitady an'Andriamanitra izy raha toaka mba hahatsapa sy hahita azy, kanefa tsy mba halavitra antsika rehetra izy. Midika zany fa ny toerana misy ianao sy ny fotoan'andro iainanao izao dia efa notendren'Andriamanitra, ary napetrany tamin'izao andro iainantsika izao ianao mba hahafahanao hitady azy. Rehefa hitako ity andininy ity dia tonga dia fantako fa tsy kisendrasendra ny fisianao amin'izao vanim-potoana izao, ary tsy kisendrasendra ihany koa ny fijerenao ity video ity, fa misy hafatra tian'Andriamanitra hampitaina aminao. Raha nahazo tombon'andro indray ianao anio dia mbola manana fotoana hitadiavana sy hanakekezana azy. Fa izay ange no antony namoronany ianao mba hifandraisany aminao. Raha kristianina ianao dia tsy midika zany fa tsy hisy olana, fahoriana na fijaliana intsony eo amin'ny fiainanao. Hoy Jesosy hoe izany teny izany no efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Mety maro ny zavatra holalovanao amin'ity taona ity, ao ny tsara ary ao koa ny ratsy, nefa matokia fa efa naharesy izao tontolo izao Jesosy. Ka raha miaraka aminy ianao, raha azy tanteraka ianao, raha tena miray aminy ianao, dia lazaiko aminao fa ninona olana atrehinao dia hombanao mandrakariva sady vonina hanampy anao foana izy. Apetrao amin'Andriamanitra ity taona ity, ary matokia fa izy no hitantana anao hatrany. Raha mbola tsy mahalala azy ianao dia aza misalasala intsony fa vonina hanana fifandraisana aminao izy. Ry havako, mahireza, aza kivy, ary fantaro fa mbola misy zavatra tian'Andriamanitra hatao eo amin'ny fiainanao.